Iova lafomba vaoafa tanteraka kosa indray tsika dia ny mahakasika ny jono tao amin'ny fokotanin'ny Mariabe nosy mitsio no nahatratrarana ireo fitaovana samihafa fampiasa amin'ny sehatra ny jono sy ny fitrandrahana irony antsoina hoe concombre de mer irony tsy azahoana alalana ny nampiasana azy reto. Ity vokatra ity tokoa mantsy ny concombre de mer zany dia efa ahina ho lany tamingana ka dia arovana fatratra raha ho antsika eto Madagasikara manokana. 17 bouteilles de plongée miaraka amina fitaovana samihafa toy ny compresseur roue ary détenteur valo ary jakety no sarony teo anivon'ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono tamin'ny alalan'ny foibe fanaraha-mason'ny jono. Olona mpanao fitrandrahana concombre de mer ny tompon'ireto fitaovana tsy manara-dalàna ireto ary teo amorontsiraka ny fokotany Mariabe anosy mitsio no nahitana azy. Araka ny lalàna 2015-053 tamin'ny 3 février 2016, loi portant code de la pêche et de l'aquaculture, ao amin'ny article 17 alinéa 6 dia tsy azo atao mampiasa an'ireo fitaovana ireo raha hoentina manjono. Dia ny lalàna io ihany koa zany no mialalana anay sambotra hanao saisie an'ireo fitaovana ireo. Dia ny Antananarivo zany dia izy miandry amin'ny procédure manaraka. Kan zareo dikaty concombre de mer zany ireo tsy azo atao nefa mampiasa an'ilay bouteille de plongée rehefa amin'ny fanjonoana ka asa ny tompony ka asa mipetraka ao ambanja na tsy izy voasambotra fa le olona tompony anaty BV mitratra dia efa voasotrona anaty BV efa nanaiky izy fa nanao an'ilay anaty BV de infraction. Ny procédure manaraka zany sao dia manao transaction amin'ny lalàna io any zany misy hoe rehefa tratra dia misy transaction zay ny procédure. Les transactions zany tokony hoatsoa zany zao le olona convoqué dia l'amende miandry azy zany zao io entre 100 000 à 300 000 $. Dia reto fitaovana reto confisqué fa tsy azo averina satria prohibé. Raha ohatra le olona tsy mamaly an'le transaction dia miakatra procédure judiciaire ampiakarina tribunal zany izy io. Nosoritany teo amin'ny foibe fanaraha-mason'ny jono fa tsy azo atao ny mampiasa fitaovana bouteille de plongée amin'ny jono entina hamerana ny fitrandrahana reny anaty rano. Mikasika manokana ny concombre de mer dia nilasany teo anivon'ny ministera fa miala ny taranaka ity vokatra an-dranomasina ity ary ny tsena aziatika ny tena mpandray ny vokatra avy eto amintsika.